Martina. Sarah. Des food lovers. Coucou daholo nareo amizao andro cyclone ndraindray mipoaka masoandro ndraindray avy liorana dia izay moa zany mampatonga ny Tivanisy Mathieu manao imperméable androany dia aventure culinaire anankiray indray no andehanantsika androany toerana anankiray ny Analakely any efa fantatry ny besimasa dia efa ela zareo reny existe dia mba ho andramantsika hoe ohatrany ahoana ny lakseo amin'izareo ohatrany ahoana ny cuisine sakafo anankiroa ilay toerana dia tantarainy jina hoe zavo mo ny voalohany moa zany tsika dia anao andramantsika any amin'ny 26 ny Caribotel Analakely dia ao amin'ny restaurant 26 ny Caribotel Analakely dia rehefa aveo tsika andeha andramandray any amin'ny domaine manerilelina any ambadiky ny Ambohipo any izay ny andao andramantsika androany dia andore tonga aty amin'ny 26 restaurant amin'ny Caribotel Analakely io arinana io ao zany sady hôtel bar restaurant natao zareo dia 26 ny anarany restaurant dia andao andramantsika tsika zany zao dia andao dahoary ni carte ato amin'ny 26 ato amin'ny 26 hôtel Caribotel Analakely moa zany misy atsika dia manana plat du jour zareo plat du jour androany zao hena bola sy légumes na longue sauce poivre vert mariana fa ato amin'ny 26 misy anankiroa ray aty ambany dia ray any amin'ny terrasse dia anomboantsika anazy aloha le ato ambany ohatran'izao zany ny carte ty moa zany to dia nouvelle carte 26 terrasse voalohany manao karazana grillade zareo misy brochette de zébu misy côte de porc grillé koatran'izay manao karazana friture koa zareo ohatrany hoe beignet de crevette fontaine frites spicy frites misy nem sambosa sy pomme frite reo avy ny tarifany moa zany variation de prix an'zareo entre 5 000 ariary ka hatramin'ny 50 000 ariary angamba ny lafo indrindra en moyenne 10 000 ariary io daholo ny plat an'zareo dia atondrayntsika manana ny pizza misy vegan moa zany misy 26 sy océane dia atsika manana ny sandwich reo avy ny karazana sandwich misy ato amin'ny 26 dia farany ny tapas moa zany anisan'ny tena lamody amin'izao ho antsika miaraka entre amina ohatr'izany dia reo manao tapas koa zany zareo océan gourmand sy tsakitsaky dia reo avy ny tarifany koatran'izay amin'ny 26 moa zany dia ny mampiavaka azy zareo restaurant bar lounge dia atomboka sika avy aty ngambany manao zareo soupe reo avy ny karazana misy velouté moa zany misy soupe garni dia misy tsoka spécial koa atondrayntsika manana amin'ny pâte reo avy ny karazana pâte misy ato amin'ny 26 dia dessert izy mananao profiterole manao salade de fruits sy mousse de fruits dia atondray mahita ny accompagnement rehetra nareo manao izy spaghetti sauté à l'ail na pomme frite na riz blanc na chinois dia manao plat malagasy izy ohatran'le nasehoako teo ny atao anaty carte misy foana moa zany manaramboniny sy ro mazava royal dia atondrayntsika mahita ny karazana plat tia plutôt gastronomie française misy an'le magret de canard misy escalope de volaille misy poisson
farci ro avy prix dia mandray loatra zany nareo hoe iza ny tianareo andramana. Atsika manana ny petit déjeuner manao karazana viennoiserie izy dia misy an'ity PDG classique ty zany hoe tonga dia Pâques zany le izy Pâques 26 ty PDG 26 ty zao misy viennoiserie ao anatiny boisson chaude misy œuf dia misy assiette de fruits. Dia atodrantsika manana ny entrée froide misy salade melo misy koa ny assiette fraîcheur fotsiny. Dia farafahatsinikely indrindra entrée chaude zareo manao gratin, manao karazana crêpe, jambon, fromage. Dia ohatrohatr'izay ny sakafo atao amin'ny 26. Mariana fa ny Caribotel dia juste en face ny lapan'ny tanàna no misy anazy dia arak'izao hitantsika zao ato ny misy ny Caribotel moa zany eto Analakely dia misy terasy kely eto aloha eto fa ao anatintsika no hisakafo. Zao zany asehonay anareo ny cocktail misy atao amin'ny Caribotel 26. Anao démonstration na cocktail izy dia ho asehonay anareo hoe ohatriny ahoan'izany. Zao zany dia ho présenter ny eo antsika ny échantillon na cocktail nisan'ny tena mampiavaka ny ato amin'ny 26 dia akafizo arany fa ho asehonay anareo ny préparation. Anboany eo anazy moa zany dia anao décoration ana verre izy sady mianatra ihany zany tsika ny trano any manao décoration ana verre izy dia zao ny anaovany anazy dia ataony avy eo maka fruit izy fruit cop hono satria moa zany fruit punch le ho ataony dia ataony anaty verre le izy dia maka izy glaçon dia maka izy jus dia misy jus de corossol dia maka citron kely izy dia ararany sucre de canne no amaranany azy. Dia vita le sucre de canne dia manisy sirop de grenadine. Igny moa zany no manome effet coloré. Dia naka pay izy dia le pay koa mbola misy teknika hafa nanaovany azy somary aforitra dia apetraka eo ambony eo. Dia somary nanapaka tranche kely na citron zany ho atao ao anatiny dia ao anatin'izany rehetra zany no ametrahana le citron eto ambony eto. Dia iny parapluie iny no tsatoka kely amin'ny sisiny parasol amin'izy Tiffany. Dia vita ny cocktail tsika. Tiffany sy Mathieu moa zany no invité atao amin'ny bar dia manamboatra cocktail. Inona moa ny amboarany? Cocktail sy mocktail. Dia le mocktail zany efa vita teo dia zareo misy parapluie dia jerentsika amin'izay hoe ahoana tequila sunrise zao no ho ataony ho atsika. Iza moa? Kanto indray zany zao ny anao tequila sunrise. Maka glaçon dia arotsany le glaçon anaty shaker dia maka tequila moa zany izy dia ararany le tequila 6 centilitres eo zany ny fatrany sady mampiantrano moa zany mahafinaritra be. Dia shakeny le izy fa moa zany maha hoe barman tokony mahafehany iny fampiasana shaker iny. Dia
maka jus d'orange dia. Mbola marina mbola cacheté tsara le jus d'orange fa tsy zavatra efa entamé de maka dosely de iny no indoseny azy hoe firy kopiarany no anaovany anazy 10 centilitres zany à peu près le jus d'orange de dinandray shaker de kelikely ilay de vita zay de maka glaçantsika vert marina hoe décorer vert zay va le vert de agarana amizay ilay maka sirop izy de ampidirina anatin'le douceur zany juste kely fotsiny de azahoana le couleur ohatra masoandro mody zay zany tanjony te couleur sunrise de ararany ilay izy paille moa zany style be le zareo ato de asiny paille un bouquet final. Zao zany mitariany ce qu'on appelle sunrise effet coucher de soleil de tily anankiray teo ireo zany ny cocktail atsika andrano de vita ny cocktail. Merci beaucoup. Ndao ramany tonga aty amin'ny 26 restaurant ny Caribou Hotel. Aiza moa tsika sosoky? 26 atao amin'ny restaurant Caribou Hotel tsika zany zao de zareo moa tamin'ity 2023 ty nanokatra carte vaovao de aiza moa tsika zao zany? 26 de manana carte vaovao zareo de tonga zay anao andramana sady atorona ianareo misy plat be efa natorony saranareo teo de zareo koa manao menu du jour ohatra ny tamin'ny fandalovanay zao androany dia misy henan-kisoa légume de longue sauce poivre vert zay zany ny plat du jour zareo fa zay naka à la carte de tantaraiko anareo aloha zany plan nalainay androany atao amin'ny 26 atao amin'ny Caribou Hotel nak zay misy an'ity poulet laquette anisan'ny plat farany miato amin'ny 26 de izy ty précisé zareo anatin'le izy hoe 500 grammes be zao ny ilay akoho de hitanareo am'izao zany misy an'le demi poulet rôti de miaraka amin'ity pomme sautée de salade verte de misy sauce anankiroa reo andramatitsika rehefa veo zany de toizako indray atao amin'ny sisiny ato misy any tapas gourmand assortiment na nem sambosa vantan frite de frites de miaraka amin'ny sauce karazany koa ty ohatra mahita guacamole zany de toizatsika ty anisany marika anakely plat zareo ato mbanao salade composé zareo ary rehefa tena salade composé tsika de mahita an'izany ato misy an'le paty kely misy an'le carotte kely misy an'le laisoa misy atody misy poivron misy betterave râpé de misy olive ozy izy Mathieu misy olive de misy macédoine io hitanareo eto io de ouais de misy fromage ozy izy Mathieu misy fromage eto hitanareo ty ambony ty fromage râpé de naka ihany koa zay soupe garni spécial 26 garni sady spécial no 26 de misy œuf dur oui
Itso indray zany nataon'ny papa. Dia misy crevette ao anatiny camaron crevette dia misy garniture be dia be misy atody misy misy tsatio zafady fa sady mangilikiliky anaty Mathieu azy dia misy tsatio dia misy paty ao ambany hitanareo tamin'ny séquence kely filmena teo dia misy moa zany mofo miaraka amin'ny composé dia naka jus koa zay rehefa tonga tato dia ity zany jus anankiray ity cocktail fruit punch anisan'ny spécialité any atao amin'ny 26 hitanareo misy fruit ao anatiny dia efa nasiona teo le préparation le izy dia ato ny tequila sunrise misy tequila dia coucher du soleil io dia misy ato jus de grenadelle hitanareo somary matevina be matevina tsara dia misy ny jus de corossol dia anomboantsika azy angambany efa be dia be izy teo za tena mitendrora satria ny fofona dia manentoenty tokoa eto amin'ny trano fitenenantsika amin'izao zao dia atombotsika mezana sara fotsiny fa ohatran'ilay mpanao gazety reny ohatran'ilay mpanao gazety napo andramako aloha ty jus ity zany sans alcool punch fruit cocktail punch fruit punch dia misy parapluie ombrella tiany an'la an'la ty ka dia andramantsika zany ty cocktail de fruit ty cocktail fruit punch fruit misy fruit ao anatiny tonga dia hitako eto zao ngia kely misy glaçon aloha dia misy fruit kely sirop de grenadine ny tao ambany tena eny tsara dia afangaroko tsara zay zany le maha-fruit punch azy misy papay dia mahinogoana jus d'orange sy jus de grenadine dia tena tsara be mihitsy le mélange satria mitondra marikivokivy kely dia tsy tena hoe mamy be le cocktail dia omena andraman'izy da tsara dia zoky indray zao tsara be le jus frais be mihitsy zany izy mitondra fraîcheur dia misy heny be mihitsy le tsinona citron dia ty zako indray zao ty moa zany misy alcool dia tsy azo andramany sasakely fa ny grande personne ihany dia hoandrama tequila sunrise mahery tsara le tequila ao anatiny dia misy an'le jus dia le sirop mélange mahery tsara fa le alcool ny tena heny be fa mafana be mihitsy tonga dia mafana tampoka ny anaty any dia mety hoantsika manao an'le zoma magnifika miarakaraka kely amin'ny namana rivariva ireny anomboka ny dégustation amin'izay zany tsika zao anomboka dégustation amin'ny sakafo dia atombokontsika amin'ity salade composé ty aloha le izy ty salade composé andramantsika aloha ty fa dia avy eo manao lasopy dia tia salade composé dia tahikely ty misy le paty efa niteneniko teo daholo zany miankana dia maha-composé azy dia ho composé koa afangaroko le izy sa andramako tsiray ozy izy sara hoe andramo tsirairay aloha jerevana azy dia ho andramako tsirairay aloha le izy zany tonga an'ity paty ty le paty hita mihitsy hoe paty fait maison aloha zany le préparation eto paty fait maison sauté tamin'ny tongolo gasy sy tamin'ny persiady dia tsara aloha ny préparation reny tu veux goûter au paty dia ny assaisonnement ny atonona tsara atonony dia ho andramantsika indray ty dia ty laisoa efa misy assaisonnement vinaigrette frais tsara andramako indray ty karoty dia andramako ny poivron le karoty assaisonnement tsy dia marikivy be le izy kanefa atony tsara vinaigrette dia tsy be sira fa atony tsara mihitsy dia ty anankiray ty poivron misy ohatran'ny tosina sucrosité ao anatin'ilay vinaigrette dia ireo mitambatra zany
misy an'ity betterave ity. Dia ay mbola tsy tia aloha ny betterave araka betterave mbola misy mafy, mbola croquant tsara, tsy boletaka. Par contre assaisonné tsara ilay izy, misy tsirona ohatran'ny somary tongolo gasy kely ao anatin'le saosiny any, misy variation kely zany tao amin'le betterave mba hiadoucir an'le goût somary terreux an'le betterave. Dia farany tia ny principal an'ny composé de macédoine, hors d'œuvre dia hoan-dramaka tia kopa-tanana ho an'ireo tia hors d'œuvre rehetrarehetra sy macédoine. Ohatra maheno tsy haiko ohatra maheno fruit de mer zany ao anatin'le poisson ve zany, oui sa chair de crabe, tsara be ilay izy, original be. Ny anazy ny hors d'œuvre misy fruit de mer dia tena original be ilay goût-n'ilay izy, dia afangaro amin'izay ary tsy izy rehetrarehetra ndray afangaro fa aka misy chair de crabe sa chair de poisson dia aka bouchée anankiray misy an'rehetrarehetra efa ato amin'ny 26 moa zany dia miaraka amin'ny mosika malefadefaka, mahafinaritra ery. Ity zany bouchéako anankiray somary ngitangita ilay bouchéako dia tia composé, salade composé tsara, misy goût somary mamimamy ilay dia harmonie le plat, subtil be ilay tsirona le tsirona fruit de mer ao anatiny nefa mitondra tsiro hafa mihitsy ao amin'ilay plat, tsara be ilay ensemble, harmonieux be ilay plat. Omena olive, tu veux goûter Tiffany? Oh, mais quelle olive Tiffany? Tu dis? Voici, c'est des pommes de terre. Dia bahinina koa meka kely fa izy tia ovy be. Dia izay aloha zany mahakasika ny Macédoine, misy harmonie ilay plat, misy recherche atao anatin'ilay izy fa ny mayonnaise raha matsika kely aloha. Mayonnaise ny zareo fait maison, ny paty zareo fait maison dia tsara be ny assaisonnement ny atonona tsara, dia anao zany tsy écœuré amina tsiro mihitsy fa tena tonga dia mivohitra tsara daholo ny tsiron'ilay sakafo rehetrarehetra. Dia toy izantsika amin'izay zany dégustation amin'ity soupe ity ilay izy zany soupe spécial garni 26 dia ohatr'izao ilay izy sady spécial izy sady spécial izy no garni izy no 26 misy zavatra roa enina amby roapolo angamba ny ao anatiny ity. Dia hoan-dramatsika ilay izy hoan-dramatsika aloha ilay bouillon an'ilay soupe, hitanareo le bouillon an'ilay soupe zany ohatran'ny hoe misy zavatra tsy mamamy ohatran'ny hoe bouillon na réduction na soupe fruit de mer. Ohatr'izao ilay izy miafaka kely amin'ilay somary miafaka kely amin'ilay soupe classique, le bouillon na porc na bouillon na bœuf na poulet fa izy zany bouillon na soupe fruit de mer. Ahoana? Tsara be, tsara be, soft daholo. Dia izay nohaniko teo aloha soft ohatrany soft tsara le plat dia tsara. Dia ho décortiqueko anareo amin'izay zany ny contenu an'ity plat ity. Ny bol zany misy an'itony sady décoratif no hohanina crevette dia misy paty iny moa zany ny dia misy an'itony chair de poisson. Ny patiny ny anazy tonga dia fait maison foana, nouille zany, nouille. Dia misy an'itony ngatony ohatran'ny hoe viande crue fa mamy, mamimamy ohatran'ny hoe viande crue. Dia misy crevette dia tony ny ao anatin'ilay misy van-tanina dia misy le œuf duré nefa dia misy demi-lune. Dia raha ny propriété an'izy ity zany
misy demi-lune anankiefatra ao anatiny eo ambanimbany eo dia misy vantana anankiefatra dia oui dia ameno na soloara alao fa omeno nareo ty zany a ameko aloha izy dafa Tiffany koa efa andona be vetivety Tiffany ao fa aloaraka ny andreto ty ny ave zay dia Mathieu dia zoko koa Tiffany a omentsika Sara. Bon appétit. Bon appétit. Dia eto manodidina an'ilay plateau reto mariako kely amin'ny fruits de mer azy dia misy citron mandehandeha reny. Tsy reny akory tsy hoe décoration fotsiny fa misy antony reny. Misy tsy dia mahazaka fruits de mer dia adoucir allégena amin'iny zany ilay fruits de mer hohanina. Le bouillon misy ohatrany hoe soupe de poisson dia mandramantsika ty aloha zany ilay paty no andramako asiako ny zavatra tsy dia mbola voadetectako loatra ao anatin'ilay izy toy misy poulet ilay izy misy poulet dia misy porc ao anatiny dia misy ohatrany hoe boulette misy viande de poulet viande de poisson dia alandrana an'ity demi-lune raha fahitako azy aloha andramantsika hoe izy ve sa tsy izy dia Tiffany moa zany hono efa lehibe efa autonome kely dia hojerentsika natao mbaniny ato crevette io crevette nao ary alay crevette nao zao dia ty indray ho andramako hoe inona indray ty iny no hitako hoe plutôt demi-lune zany plutôt vantana dia demi-lune dia zay ny ao anatin'ity lasopy ty dia concernant ny assaisonnement sy ny goany misy somary goût fruit misy goût-na fruits de mer ao anatiny dia ny tsara mihitsy ny hoe misy cuisson tamin'ilay bouillon miaraka amin'ilay fruits de mer dia misy akoho garni be zany ilay lasopy ensemble dia asiako fruits de mer asiako citron kely ty boucheko ty zany soupe de poisson tsisy an'ilay citron ilay tsy manino satria allégé fruits de mer anatiny dia apporter ilay ohatrany any amin'ny vacances reny dia citron rehefa atao miaraka amin'ilay lasopy dia zay aloha zany dégustation ko asiako boucher iray farany ho anareo any tokantrano any izay milendalenda mijerina amin'izao fotoana izao Ato amin'ny Caribe Hotel Analakely restaurant 26 no misy antsika amin'izao olo izao dia mariana moa fa ato amin'ny Caribe Hotel misy koa ny terrasse any ambony manana chambre koa zareo isan-karazany dia manao sakafo izy mana siège roa izy ray aty Analakely dia ray ary amin'ny domaine Malerinery zay dia na indray zany izao manao andramana fa nampilendalenda be anaty ina teo mazava ho azy mbola tsy nandramantsika teo les tapas gourmand ty sy ny poulet laqué 500 grammes dia alohany nandramantsika ireto sakafo reto misy koa ny jus naturel zany ankoatrany cocktail sy ny mocktail zay ataon'zareo dia ho andramako reto dia ameko kely Tiffany sy Mathieu dia mba miaraka manandra reto zay hoe ahoana ny tsirony zao ty zany jus de ino ary tirany Tiffany sy Mathieu Corosol bravo be dia Corosol moa zany izany raha manandrana voalohany ahoana ny tsirony tsara be hony any Tiffany zao ahoana ny tsirony tsara be glacé be hony ito marina ny teny papadiny dia amin'ny farany misy citron Corosol citron zany ty léger be izy tony tsara siramamy lango zarery ty ataontsika makasisa indray aloha ty ato afaka misotro miadana eo Tiffany ty indray zany zao ny andramantsika Mathieu ay ndasoara fa maty
Tia indray aloha miara manandrana. Tia indray zany zao ny andramantsika tia grenadelle. Mahery be ilay garanao anatiny. Zany etrehitra hoe somary matsatsatsy fa tena mahery. Ahoana? Marikivokivy mahafinaritra? Zany zao. Ahoana ny tsirony? Tsara be. Izy toko zany tsara be foana. Manitra olona izy. Zay dia avelantsika misotro jus zany tsy efa nisy matio dia hiditra amin'izay tsika amin'ny canard laqué. Inona no movoantsika azy poulet laqué pardon. Ty tazomindreo poulet laqué 500 grammes. Alao aloha bataiko mihitsy ilay izy dia mba hitanareo amin'izay tia poulet laqué 500 grammes. Zany hoe eo amin'ny atsasaka akoho eo normalement. Dia misy lakazo eo amboniny reny brillant hitanareo reny dia ny accompagnement salade ny anankiray dia tia anankiray tia pomme sautée au fines herbes. Dia misy vinaigrette miaraka amin'ny salade sy tomate dia misy sauce miaraka amin'ny poulet laqué. Dia andramantsika aloha ina ilay sauce zay tsy nitenenako ilay sauce teo fa sao dia misy appellation hafa ilay izy dia andramantsika amin'izay zany. Ny anomboako azy tia aloha ilay vinaigrette. Andramantsika mitokana izy ohatran'ilay fanao papatina io izy io sady matavy marikivy tsara be gourmand be ilay izy dia mahafinaritra be fa mangiritsina mihitsy ianao fa voalohany izy ohatran'ny hoe sauce dia misy citron kely dia asiantsika vinaigrette kely aloha ilay salade dia tsy sauce ty andraman-kely ketchup efa antivany. Dia alohany andramantsika ilay tena vetindresaka ilay poulet laqué andramantsika aloha ty accompagnement ty. En tout cas ohatra hitako amin'ilay accompagnement somary brillant ilay izy fa tsy mendy be dia misy ail, misy poivre dia misy fines herbes. Ty boucher ho anareo. Décoratif ty ohatran'ny pâte nendasina ohatran'ilay spaghetti nendasina ireny andramantsika dojy ao anaty assiette ao izay mandao andramanantsika ohatran'ny hoe cacapigeon somary tsy dia misy goût zany ty zao ny andramantsika teo hoe tiako be satria na hohanina amin'izao izy tsara be accompagnement dia asiantsika ilay salade tomate et laitue ty zany boucher ho anareo. Parfait ny assaisonnement hain'zareo tsara mihitsy ty sauce ty. Conseilleko be mihitsy ty sauce ty. Miova daholo ny tsiron'ilay sakafo iray manontolo miaraka amin'ilay tongolo maitso kely vao maitso aoka fotsiny. Ty poulet ty tiako hohanina amin'ny tanana satria tsy tiako ilay tetetehana ela be ihany ireny fa tiako bataina ilay izy dia asehoanareo mihitsy ohatran'izao recto verso ty ohatran'izao dia tonga dia zaraiko roa izy aloha en tout cas izy malefaka be tsarakaraka ilay hoe ohatran'ny mafy izy zany dia ohatr'izao ny cuisson-ny non c'est bon chérie ty ohatran'izao dia ny dorurany tsara be misy lacage zany ilay izy amin'ny poulet laqué anazy dia ny ao anatiny malefaka be mora tapahana kely zany izy hitanareo reny dia ohatr'izao zao ny cuisson-ny poulet ao anatiny dia tonga dia hita ny ataontsika boucher. Izy avy nihinana poulet dia nina izy reny party hoaniko ty party hoaniko ohatran'ny hoe poulet rôti misy goana beurre be ilay izy léger be ilay viande tendre be ilay viande dia ilay lacage eo ivelany juste parfait tsy ilay lacage
Tsy ilay lakazo dia ohatran'ny safoka menamena be igny a. Fa tsara be. Tena tsara be. Conseil be mihitsy ity. D'ailleurs tena vao maika ny tsara ilay izy ilay hohanina amin'ny tanana. Ahelona tsara ny goany. Io a. Dia vohaniko anareo ity partie ity viande ity. Dia en tout cas koa ilay izy a mampatonga ilay cuisson parfait a. Efa tetetehan'zareo ilay izy hitanareo. Du coup a c'est possible mihitsy hoe ho cru ilay ao anatiny. Nefa a c'est pas trop cuit. Normal raha plat faran'zareo ilay izy a. Tsara be. Ohatran'ny mamamy kely amin'ny farany a. Maintonggy gasy sara malao a. Ohatran'ny hoe mipadisoanena beurre zany teo ivelany a. Tena tsara be, tena tsara be. C'est parfait. Dia hitako hoe misy finalisation na cuisson au four ilay izy. Dia asiako kely salade alohan'ny paseko amin'ilay tapas. Asiako salade kely ho anareo a. Dia saodinareo matahotra hoe gras fa tsy gras mihitsy ilay izy. Fa ny tena marqué anazy zany a ohatran'ny maheno beurre zany amin'ny farany tena tiako be. Conseil nena tsy mila an'ity ketchup ity akory arany a. Mihinana an'ilay poulet. Sy ilay pomme nouvelle moa zany. Fa tena hoe ampy. Tsara be. Toizantsika indray ny andao andramana. Inona sisa mbola tsy nandramantsika teo tamin'izy rehetra reo Tiffany? Ty tapas gourmand. Ty zany ny isan'ny ao anaty nouvelle carte ny 26 atao amin'ny Caribou Hotel. Araka ilay niteneniko teo misy any amin'ny terrasse dia misy ato ambany. Ato ambany zao izay fa mbola hoentina any amin'ny terrasse koa nareo avy eo. Dia ankoatran'izay any amin'ny chambre satria misy hôtel koa ato ary misy chambre roa eo présentenay anareo chambre 1 sy chambre 2. Dia ty amin'izay zany zao ny andramantsika inavy ao anatin'ilay tapas gourmand amin'ny hoe gourmand zay dia milaza zavatra be da be déjà les plateaux misy anazy ngeza be misy 3 sauces à côté. Dia rehefa les sauces descriviavako aminareo hoe inavy misy nem, misy tomate, misy olive, misy sambosa, misy koa toa voantany frite sy frite. Dia amboninazy mba tsy hampisy gidragidra be an'ity izy matio dia to dia omeny maman frite zareo tazomaka. Tiana zoky, tiana sandry, frite. Zay dia nandrana an'ilay sauce amin'izay zany tsika ho atombontsika ny dégustation bien sûr. Tiany tiako andramana voalohany ty ketchup zoky. Tiany tiako andramana voalohany ty ohatran'ny hoe guacamole fa tsy haiko na izy. Misy moutarde aloha izy dia tsy voadetectako ilay sasany fa marquivy acide marquivy zay. Sûrement ty hinanana reto snacking reto. Ny ray bien sûr fa ketchup. Ketchup somary sucré, légèrement sucré. Mayo fa somary acide kely ohatran'ny sauce cocktail zany ty raha ity. Zay vianao daholo izy telo cocktail, ketchup, moutarde version tena hoe marquivy. Mba manisy an'ity nareo dia moramora ihany fa aza manao ohatran'ny nataoko teo kelikely fotsiny dia bon atombontsika atao amin'ny frite aloha zany dégustation. Ohatr'izao mihitsy ny fanaoko tambola kely fa moa zany anatra tao amin'ny Saint-Antoine dia tiako be ilay sauce mélange dia anamboarako sauce mélange nareo. Ty sauce ty dia ampitsika an'ity dia ampitsika an'ity ohatr'izao zany fihinako tao amin'ny Saint-Antoine taloha kompatanana ho an'ny mpianatra Saint-Antoine rehetrarehetra dia atao boucher ray. Le goût henoko ty zao somary sucré kely ty marquivy dia ty gourmand. Fa ny zareo ny point fort ny atao amin'ny 26 zany remarqueko hita mihitsy zareo hoe traiteur, hita mihitsy zareo hoe efa zatra manao sakafo na ohatran'ny hoe mariage sy ohatr'izany fa ohatra ireny mihitsy ilay goût henoko.
Ty zao a tsy afenako anarova nangalapina kely tamin'ity sady angalakely ihany a dia rehefa mihinana an'ity bouchère ity andraso aloha hoantona izy dia tantarako anareo hoe na zavatra ino mahaino sauce cocktail a ohatran'ny hoe mahita mariage zany a ohatran'ny hoe vao tonga ao amin'ilay espace de le buffet ilay entrée voalohany iny a zay ny goût-eniko dia tena tantarako anareo dia azonao an-tsaina ohatran'ny ahoana ny tirony zany hoe tena tsara ilay izy tena mampatsiaro an'ilay any amin'ny mariage tena hoe zay moa zany efa mpamonjy mariage amin'ny Caribe Hotel ilay ary amin'ny domaine fa tena zay tsiron'ilay sakafo fa ataon'zareo version à la carte fotsiny dia tsara be hoantsika amin'izay reto anatina tapas reto anomboako azy tomboko amin'ny nem à premier vue aloha ngeza be le nem dia doré tsara atao amin'ny ilany ato dia fait maison moa zany mazava ho azy dia tapahantsika le nem zao ny garniturany ohatran'ny façon sinoa mihitsy nanaovany zareo anazy misy champignon anatiny misy oignon le hena macéré tsara dia misy ohatran'ny céleri na kotomila dia asiako saosy amin'izay raha atao description ilay izy ohatran'ny hoe reto zany mbola endrikely le mbola tsy ampy peps dia zay mihitsy ny ampiasiny reto saosy reto justement manome peps anazy fa arakaraka izay itiavanareo anazy amin'ny sambosa indray tsika zao sambosa ohatran'ilay nem atao ihany fait maison moa zany ilay izy dia nenahy ny paty foana hoaniko voalohany en tout cas ilay izy tsy be menaka mihinana ho zoky ity ny zoky tapahantsika zany ny hena ao anatiny ty indray contrairement le nem atao nem somary sonosinoa ty ohatrany karana ny assaisonnement dia généreux be le hena tsy hoe be tongolo be fotsiny be hena le manaraka ita amin'ny von-tany frite von-tany frite moa zany isan'ny tena incontournable koa dia tonga dia ataontsika kaikitra indray-pandeha angambany ny assaisonnement tena hoe parfait zay ny antony mpisin'ilay sauce d'ailleurs ty zany somary endriendry kely zay mikarepoka be le izy ny tsara le paty frais fa tiako kokoa izy raha ohatry ny hoe assaisonnena kely dia asitsika an'ity indray ty le sauce cocktail teo hitako hoe miaraka be aminazy dia zay ny dégustation koa tamin'ny plat rehetrarehetra tato moa zany ohatra ka atao par ordre de préférence les 2 derniers plats nandramako teo tena ty tena coup de cœur ako manokana tena hafa mihitsy ty point fort ty le gelé izy zany hoe na ho an'ny ankizy na ho an'olona lehibe na le ho an'olona tsy dia mihina be sira reny mety amin'ny foana dia zay no midosenareo avy eo ny saucenareo dia lanyty famille moa zany sambosa dia rehefa isika miditra amin'ny dessert tsapako anotiaza tena tsapako zakotia izy koa mety koniza ifanta koraiky taloano tsy mitoviano izy mpanjaka amin'ny vandy maro magnangy anao mety amina anao tsy ambelako aminoza tiako miaraka tagnanaka sy anao peratra izy koa mety tsy kiteraka yari petraka Baby, I know Azamanta. Sakafo
anandrana dessert tsika fa alohan'izay aloha dia hoentinay mitety ny chambre atao amin'ny carré d'hôtel nareo ny chambre maromaro any a 300 chambre BDB premier étage deuxième étage troisième étage satria mo 4 étage ny atao amin'ny carré d'hôtel akoatran'izay 25 ny isan'ny chambre ato dia araka le teny papadina moa zany misy karazany roa chambre misy chambre standard dia misy koa ny chambre twins satria iny tena équipé miaraka amin'ny terrasse dia asehoanay anareo ny dessert tantaraiko anareo aloha ny karazana chambre sy ny tarify ato moa zany araka le teny teo 25 chambre ny ato dia 4 étage moa zany no misy ny Caribe Hotel, anisan'ny hôtel 3 étoiles izy dia 80 000 ariary ny chambre standard ho atoroko anareo inavy ny ao anatiny dia misy koa ny chambre familiale vue sur l'avenue à 95 000 ariary dia misy ny chambre twin 130 000 ariary dia ohatrohatr'izay izy restaurant moa zany mazaka jusqu'à 100 personnes dia ao anaty c'est un service accueil rehetrarehetra. Troisième étage dia tournée anareo amin'izay zany hoe aiza ny chambre 301 efa misy indication tsika zao troisième étage dia io ny direction fa misy ina moa zany misy indication na lalana atao amin'ny chambre 304 ny an'boantsika anazy ato zany chambre standard arak'izao hitantsika zao misy menu ny 26 dia izy ty misy grand lit ohatran'izao dia misy téléphone service chambre Aiza ny douche? Inona io? Poisson. Dia aiza ny toilette? Fasina serviette io. Dia aiza ny fandriana zoko zany dia toroan'ny olona ane ito ny grand lit anankiray miaraka aminazy dia mazava ho azy aparareo ny service room zany hoe afaka manao koa zareo blanchisserie misy bagagerie dia ato placard moa zany asiana ny akanjonareo ary iny itsy anankiray tsy voateninareo ok misy télé koa tena mazava ny Tiffany's Matthew zay ny atao amin'ny chambre standard 80 000 ariary dia zao indray nareo dia hoentinay amina chambre anankiray composé ana terrasse privatisée moa zany sady antsika ny anandrana piscine ato zany mazava ho azy fa elle est faible coucou nous les chambres standard teo dia izy moa zany composé ana terrasse privatisée fa akoatran'izay familiale ohatran'izao ny décoration ato misy climatiseur misy canal sat dia misy ato ny frigo dia ohatran'izao dia akoatran'izay efa ato ny karazana ina moa zany carte recto verso dia anandrana dessert tsika rehefa avy eo fa ty ny tena point fort an'ity chambre ty misy vue vue inona papa zao ny misy vue sur l'avenue ato zany terrasse privative zany ty an'ity chambre ty dia eto afaka misakafo afaka mandeha dia misy vue lampantanana sy ny avenue ray manontolo misy vue sur l'avenue moa zany tena hoe tsara dia afaka tazanao eo daholo na la kely rehetrarehetra
Ny laoty rehetrarehetra io a tazana eto daholo. Zay zany tena point fort-ntsy a raha ohatra ka hanao tourisme asotr'izany dia conseiller be. Ahoana fahitanareo an'ilay chambre izy zandry? Misy papier poisson. Andahoarany aloha ary jerevantsika ny ao anatiny. Ohatran'izao moa zany izy a. Dia misy mini frigo a. Inona koa ny hitanareo? Petit bureau a. Glace. Dia inona koa? Hoentana amin'ny salle de bain hoentsika zoky zandry. Hoentana any amin'ny salle de bain tsika. Dia ohatrany ahoana ny ato? Misy inona io? Baignoire. Misy baignoire a. Toilette. D'accord. Inona ny adinonareo? Téléphone na. Télécommande io a mikite. Andramokely ilay fandriana jerentsika hoe confortable sa tsy confortable. Ahoana fahitanareo an'ilay fandriana? Tsara? Zany tena mampiavaka an'ity chambre ity koa zany a misy climatiseur réversible. Zany hoe io zany a mety mafana ianao, mety mangatsiaka, mety amin'ny fony. Dia io ny télécommande-ny efa hita ny tifaniko. Eto 301 moty. Atao amin'ny Caribe Hotel tsika manao dégustation ana dessert. Dessert atsika coupe de glace. Coupe de glace a. Tifanisy Mathieu aloha no mentsika voalohany a. Dia aveo a manandra ny zestina. Glace zany izy a dia misy chantilly dia misy fruit. Wow, délice. Tu as fait tu peux goûter maintenant. Wow. Tu peux goûter. C'est super bon. C'est bon, goûte. Tsara le izy. Manareo tia glace a. Dia tia gourmandise a. Dia tena mety be ty dessert ty. Dia le glace koa tsara be. Parapluie. On met dans la fruit. Chaque une a fruit. Alors, c'est comment le goût? C'est très bon. C'est très bon. Tu vas C'est très bon, tu donnes un peu de micro à Tivani? Pesati, misy mananasy anatiny. Dia misy tsirona letchia any amin'ny fitoerany ambany any. Tsara be satria io zao voky be. Voky be zao a. Pomme de terre. Sur l'avenue. Zany a majoratsika tato amin'ny 26 dia rarisika mameny noty. Tena anao na fetany zoky zandry ilay sakafo ny miabe satria io zany fitiko. Frity la. Dia inona tena tian'ilay tato amin'ny 26? Tsara be. Inona zao iny lalaovan'ilay iny? Micro a ty anankiray ty ka. Parapluie. Wow, satria moa maninona mampiasa parapluie? Ai,
tena zoky ina ny tena tia zoky zany tamin'ireo sakafo rehetrarehetra nandramantsika ireo. Tiako daholo. Tiandre daholo fa ina ny tena coup de cœur andry. Coup de cœur quoi, les lasopy. Le lasopy. Coup de cœur. D'accord. Ary ina ny coup de cœur an'izany amin'ilay sakafo rehetrarehetra ireo? Je suis frite. Jus sy frite hono zany coup de cœur ani Mathieu. Zay dia raha rivotsika mameny. Oestika zany zao papadiny. Andeha ho any amin'ny domaine manerinerina any Caribotel. Aty moa zany misy espace ngeza be indray a. Dia aty ny aventure suite le tao amin'ny Caribotel tao amin'ny 26. Mbola tsy tany zany a dina dia mitsika. Domaine manerinerina aty amin'ny Caribotel tsika atya Mouvon atya mbasika Mouvon be aty moa zany misy azy a. Dia hoentina mitsidika kely ny ato aloha nareo a satria moa zany anankiroa ny Caribotel ary le fantatsareo ray a any amin'ny Arcade a 26 restaurant 26 tadia ny espace-ny zareo. Sady misy mariage mihitsy ato a dia asehonay hoe ohatrany ahoana rehefa misy décoration ohatrany le toerana. Dia hoentiny dina indray zany nareo zao a hita amin'ny papa ve hoe aiza le izy? Ay ndao tonga dia ho ato amin'ny salle de réception aloha. Arak'izao hitanareo zao a ato zao a misy saina misy drapeau isan-karazany a. Dia ry a ny réception a tena tsara convivial be le toerana, misy verdure tsara, tena ngeza be a ohatran'izao a. Eto zany zao le nanaovana an'le ina moa soratra. Dia hiditra ato amin'ny salle de réception tsika zao a. Ny teman'zareo moa zany a hafakely a. Verdure raha fahitako an'izao aloha zao a. Iny piste a. Dia ohatran'izao ny décoration atao anatiny. Dia sy tena incroyable ny tafon'le izy a ohatran'izao. Tena tsara loatra. Dia eto zao a ny table d'honneur. Zao indray moa zany zao la mode a. Il y a les deux parents de côté, il y a la mariée au milieu. Dia table buffet sady mon installation ihany moa zany zareo a dia mba afaka pisehoanay anareo hoe ohatry ny ahoana. Zao zany tsika iny salle de réception hitanareo teo iny a. Zao zany ambiasan'le olona ato rehefa zao. Dia toizatsika ho any amin'ny le salle fanaovana bodiony amin'izay tsika ao moa zany le hoe manerinerina dia andao atsika. Arak'izao hitanareo zao a. Na ny voninkazo ary a dia misy effets spéciaux satria misy couleur a tsara be. Dia lasa miova zany ny lokony. Dia ohatran'izao a ny table. Ny style an'ilay table an'zareo a somary ina moa ohatrany hoe pétale a. Dia misy chandelle a. Dia tsara be, classe be a. Adapté amin'ny sezan'zareo moa zany a. C'est spécial koa a. Dia ohatran'izao les salles. Dia anaraka ny dina indray tsika arany a. Ho atao amin'ny fanaovana vodiondry moa zany. Ohatran'ireny hoe any amina trano taloha be ireny andro mpanjaka ireny. Tazomina raha navalona fahatelo moa zany a no mipetraka tato a. Dia ohatran'izao ny lustre izay tena hoe tsy niovaina moa zany fa manaraka an'le
le ato na ny ambiance na chaleur ato tena à l'ancienne ohatrany any amin'le château reny dia zay dia misy karazana antiquité ana zavatra toy izao vintage lasa vintage moa zany izy aty aoriana toetran'izao toy izao nisotro tamin'izany ty piano voizina fa tsy le mandeha courant ohatra le atsika amin'izao arak'izany zany tena nitazomy zareo mihitsy na historique antitoeran'ity zay nipetrahany rana vala fatelo dia nahitanareo atao amin'ilay antiquité nation saraty zany voromahery zao ohatra dia reto ny sotro nampiasainy zareo tamin'izany raha jerena zany ny adena amin'io dia mbola misy rorany rana vala fatelo dia ny piano zareo tamin'izany zany dia efa antsika malagasy dia efa tena tia mozika mihitsiny. Et ato misy historique kely ratification du traité de paix et d'amitié de commerce entre le royaume de Madagascar et les États-Unis d'Amérique. Et arak'izay hitanareo zao avany zany raha vehivavy miakatra dia midina izy dia atony anaovana ny fanoloram-body ondry azy moa zany. Dia toy izy antsika ihany ny voyage tika ato koa ohatra mbola misy zavatra papadiny ato zany hitana ny historique saretraretra tamin'izany ary tena mitazona le vakoka malagasy mihitsy an'ilay izy na dia misy tosina modernité kely ary eny amin'ilay seza ampiasaina rehefa ato. Zao indray nareo dia hoentiny dina ery amin'ny barbecue aiza moa zany zao lalany izy rehefa misy fety zany dia misy barbecue misy fruit dia andao hijerikelany zany tsika fa satria manintona foana hafakely ny azo aty tsara loatra les verdure dia ato zao misy michoui androany barbecue izay ataony ekipan'ny Caribotel manao anazy ty zany zao efa tena nivolosany zareo nataony namay mihitsy kokoa nareo dia izao ny brochette dia atsika manana an'le michoui ohatran'izao ny safiavan'izareo C'est bien passé quoi. Parce que tous les gens étaient aimés, donc je crois que déjà le michoui c'est déjà terminé. Les gens y retournent 2 fois, 3 fois, et ça montre que c'est bon. En plus que ça fait longtemps que je fais ça. D'accord. C'était depuis les années 95 que je fais ça et avec beaucoup de patrons. Mon premier patron c'était Mambra Magmag. Ah ouais. Et puis il y a même le président, l'ouverture c'est moi qui ai préparé. Et j'ai pas d'argent mais je suis connu partout sur ce moment. Et je fais ça et ça, j'ai réussi ma vie sur ça. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes avec Caribotel? Caribotel, bon, ça fait c'est pas longtemps parce que moi je fais particulier quoi. D'accord. Mais dès qu'il y a une cérémonie comme ça, ils m'appellent et puis j'organise. Et on s'arrange comme ça. Ok, ça marche. Donc, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Ça se voit que vous êtes quand même un passionné parce qu'il faut de la passion pour être chef. Ah, ça c'est passé. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la prochaine. Dia zay zany ny mahakasika ny aty amin'ny domaine manerinerina manokana androany moa nisy mariage tato dia nandalo zay naseho anay anareo ny ato afaka azo atao zany hoe ohatrany hoe rehefa hanao mariage ianao dia aty daholo ny événement rehetrarehetra tsy mila hoe mivezivezy any amin'ny ville na vitana ihany zany ny vodiondry ny soratra ny réception afaka atao mariage koa raha ohatra ka hoe misy fa tsy voatery hoe mariage koa ane papa afaka hoe baptême anniversaire ces réceptions rehetrarehetra na fiarahana fotsiny entre anina dia efa mety foana anareo ny cadre tao amin'ny Caribotel. Caribotel restaurant 26 amin'ny akabeany raha tsara ny cadre tsara ilay izy amin'ny akabeany madio tsara
malgré le fait hoe any ampovoany be any Analakely eny le izy dia hitanao hoe misy entretien le toerana. Hita hoe hôtel 3 étoiles zany le izy ny anandray nanamaky anahy miafy be an'le toerana satria 4 étages le izy misy hôtel misy restaurant 26 moa zany ao ambany dia mbola misy terrasse koa misy afaka isakafoanana zany e. Dia namaky anazy zany nanao rénovation be zareo dia lasa misy tosina modernité be le izy dia ohatray koa chambre ny prix chambre zany Caribe Hotel anisany mora indrindra raha ohatra hoe ka samy hôtel au ville centre ville dia nefany misy vue tena tsara be vue impressionnant to dia mahita ny avenue hôtel de ville rehetrarehetra iny moa zany ao dia tsara. Dia tao anatin'izay koa misy an'le fanotetanany tsara le terrasse kely teo. Le terrasse zany amin'ny premier étage le izy dia miakatra ianao dia any amin'ny sisiny mbola misy deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Dia tena mahagaga be mihitsy mahita an'izy fa ohatrany hoe tsy eto Madagasikara zany no mijery any amin'le terrasse. Ohatrany any amin'ireny appartement any andafy ireny amin'le hita amin'le film. Dia anisany manahirana koa rehefa tonga eny Analakely eny ny parking dia ny avantagen'ny zareo misy parking dia ianao moa zany ina moa gardé zany parking anao fa misy parking eo dia misy sécurité afaka miandro tsara anaty service moa zany fa anisany nanamarika anay koa satria izay foana ny olana rehefa eo Analakely dia tsara le cadre. Dia marihana fa ny Caribe Hotel manana toerana anankiroa zany ny anankiray ao Analakely misy ny 26 le misy resto misy hôtel dia manana domaine koa zareo domaine manerinerina any any ambadimbadiky ny Ambohipo any le izy hitanareo le aty amin'ny axe makaty amin'le Ambohijanahary tsy izay sy mahita ny Caribe Hotel angambona domaine manerinerina dia efa nandeha mariage dia sûr fa nandeha tany indepariage dia arak'izany misy bémol kely any moa tsy maintsy soulevena indraindray. Ny bémol hitanay kely par rapport amin'ilay izy somary maizimaizina le ao amin'ny resto fa le choix-na couleur an'le rindrina tsy maninona mihitsy mety fa mba ampiana lumière kely angambany izay sosokevitra kely raha tsy hoe angambany hoe choix mihitsy an'le hoe tamisé le lumière satria ça fait lounge ohatrany somary discret le izy dino koa adiko manana bara koa zareo ao anatin'le resto dia misy affiche be da be moa satria indraindray zareo manao offrena buffet manao offrena karazana offre spéciale zany zay. Dia arak'izany no tomena ny cadre atao amin'ny 26 Caribe Hotel dia 8,75 sur 10 bravo be tena izy zany arak'ilay niteneniko teo rapport qualité prix zay ngamba ny filazanan'le cadre dia tsara conseillina be ao. Hiditra amin'ny service notre service ahoana no fahitana notre service tao amin'ny ankapobeny zany tonga zany zay teo amin'ny parking efa misy sécurité mandray misy responsable sécurité mihitsy zany zareo dia iny miandry ny tomobile anao eo dia avy eo rehefa tonga ao anatiny amin'izay ianao dia misy olona mandray anao eo amin'ny accueil dia mampipetraka anao hoe ianao nipetraka ery sa ery dia tonga eny amin'ny table indray anao dia mbola misy responsable na salle moa zany dia mandray anao dia mampipetraka anao dia avy eo misy manome commande amin'izay dia izay zany mampatonga anao hoe service tena mipetrapetraka tsara arak'ilay nazavadiny zareo tsy dia tsy hoe marobe ao anatin'ny service fa samy manana samy responsable amin'ny mahafantatra ny asa mahafantatra ny asa na niaraka kosa zay tamin'ny visite les chambres niaraka tamin'ny izay atao pokatanina d'ailleurs madame Rousseau izay sympathique be nandrainay nandritran'le visite les chambres dia tao koa i madame Miaingo sy madame Mianitra teo amin'ny accueil kopatanana ho an'ny madame Miaingo sy madame Mianitra dia tsy adino indrindraindrindra Monsieur Dadi izy moa zany tena anisany hoe responsable ao migérer an'le toerana dia tena mahafinaritra be mihitsy ny fandraisana
dia misy barman anankiro zay moa zany barman sady sady serviranay servir, a kopatanana manokana ho an'ny kanto a zay sady ny servira moa zany a sy nandray commande a dia ioanina indray a avy eo a teo amin'ny fikarakarana ny cocktail sy teo miakan'le shaker iny izy a dia izy moa zany isaona be da be fa nanao show kely a teo amin'ny partie any bar voilà dia tsy zadintsika dia sorana ny ekipa ny Caribe Hotel sy ny restaurant 26 rehetra tamin'ny fandraisana nandritra ny fandalovana ito mahafinaritra fandraisana zany a dia hitanay koa zareo hoe voafery zareo le asany satria zany Caribe Hotel zany tsy voaingana amin'ny voateraka fa efa ela dia zay dia tantarainay anareo indray ny sakafo avy eo fa ny notre service a dia omenay a 9/10 ny notre service ny tao amin'ny Caribe Hotel. Bravo be Caribe Hotel. Tizotrany. Tantarainay anareo ny sakafo tao amin'ny 26 ny Caribe Hotel. Amin'ny ankapobeny zany ny sakafo tao maromaro nandramanay nisy plat vitsivitsy tao fa ny tena spécialité an'zareo zany zareo tena manana spécialité cuisine européenne dia somary mitendre vers fusion asiatique kely. nahazo nouvelle carte zany zareo dia izay indrindra nampatonga anay nanao andramana satria tianay andramana zany hoe rivotra vaovao an'ny Caribe Hotel zany indrindra moa amin'ny 26 zay malaza amin'ny resaka cocktail sy bar sy oatra zany fa lounge fa androany zay nalandrona sakafo dia raha ohatra ka fitinina za manoka aloha tsy haiko dina mbola hiteniny eviny izy avy eo za manoka aloha mahita hoe tena voafehan'zareo ny sakafo tena hita mihitsy zareo hoe traiteur moa zany ekipa efa nanao sakafo efa amataonany maro dia hitako hoe misy recherche be anatin'ny sakafo rehetrarehetra zavatra hitanay teo tsisy be sira mihitsy tsisy tsy ampy sira nefany atony tsara asaisorement ohatra fotsiny eny endrasy fa tantaraiko rehefa eo iny coup de cœur ko fa conseilleko be anareo sakafo ao indrindra fa le coup de cœur hotononiko rehefa avy eo tsy haiko ny adina hoe ahoana fotany simple ny ao zany raha ny resaka service na sakafo simple efficace ny anazy ny sakafo serviavananao eo nefa gustativement parlant petrapetraka daholo ny tsirony dia araka le niteneniko teo tamin'ny fanomboana européenne sy asiatique manao fusion le izy dia ny fruit de mer tena anisany zavatra ndrarahan zareo manokana mihitsy spécialité dia tantaraitinay aminareo zany zavatra nalainay sy ny coup de cœur efa hitanareo reny moa zany naka zay nandramako hoana manokana moa zany nandramako soupe garni spécial 26 io le niteneko hoe be fruit de mer be tao anatiny dia sady garni le izy mbola spécial indray tena feno kapoka dia tsara be le izy misy fruit de mer ohatrany misy soupe poisson crevette crabe ohatrany mahitsy tsiro mifangaro be lehibe zany nefa anatiny misy demi-lune misy anakisoa dia misy demi-lune sy inona moa le anakiray teo coup de cœur antifany koa io coup de cœur antifany io dia nandray poulet lakety zany tena raisinoto mihitsy fa conseilleko be anareo dia tenenana raha tsisy fanantenana amin'ity nareo fa za aloha zany tena tiako loatra le izy poulet laqué 500 grammes ny abeny dia miaraka amin'ny pomme de terre sauté dia misy salade kely à côté miaraka amin'le vinaigrette tena ankafotsiny fa maîtrisen'zareo be loatra le izy dia le poulet tena mbola henoko ny tsirony mahitsirona beurre le izy koa hita mihitsy misy étape-na cuisson voalohany maseren'zareo tsara le izy nanao cuisson voalohany zareo misy cuisson au four après misy ny lakazony zay tena tsara tsara conseil be io dia tao anatin'izany koa nisy somary nahagaganala izy ny ativiana le hoe composé du chef tena rehefa le composé le finantsika ery amin'ny sisiny erika ny tonga eo ambony plat bien travaillé dia tena matsiro ihany koa le izy dia tao amin'le macédoine ohatrany somary nasiny kely touche marine kely amin'le fruit de mer atao anatiny dia tena ihany be le izy tsara
nefa somary revisité le izy fa tsara composé level zany composé 3 étoiles 3 étoiles mantsy ny amin'ny Caribe Hotel dia ankoatran'izay nanandrana tapas gourmand misy tena gourmand arabaky teny dia mizatra be tabe moa tao anaty tsy ho tantaraiko anareo tsony fa manjary verina manina moa mamofo tamandry indray fa tsara zany le izy tena tsara dia tao anatin'izany moa zany dia nihinana dessert zay ny dessert amaranana sakafo matsiro dia tsy maintsy misy dessert kely coupe de glace le izy dia gourmand be mihitsy nandramanay tany amin'ny terrasse le hôtel moa zany le izy zay koa zany ama hoe andramandramanay izy tena miezaka mihitsy miaina an'le zavatra tianareo hiainana dia amin'izay nareo miara-manandrana aminay dia tsy adino papadina nisy cocktail sy mocktail sy jus ny anazy zao jus de corosol niaraka tamin'ny jus de garane ny anazy zao cocktail tequila indray izay tsy laniko moa satria sy marina irery le alcool atao fa zay maha cocktail azy dia ny mocktail indray poncho fruit dia iny zany mix na jus de fruit dia miaraka tamin'ny morceau de fruit mihitsy ny tao anatiny dia iny tena marqué kely anay fa tsara le izy tsara dia ny zareo zany misy fruit frais zay koa natsara an'ilay dessert teo satria so hoe ny anay zao matio miodana crème be tifaniny nefa miodana fruit be dia tao anatin'ilay coupe de glace zany misy fruit tany ambany dia misy couche-na glace dia misy crème chantilly be dia tian'zareo be le izy dia tsara ny sakafo amin'ny ankapobeny araka izany minoty sakafo omenay any eo amin'ny 26 eo amin'ny Caribe Hotel dia 9/10 be conseillé be anareo andramo e dia azadiny le poulet nena zany le poulet tena tiako tena mila miferanay koa iny dia andramo e andramo zany aventure-tika atao amin'ny Caribe Hotel 26 dia misaotra an'iza moa zoky satranako le rehetra rehetra dia manaraka anay video dia TikTok dia Facebook dia YouTube dia ahoana fa hitandrehan'ity cyclone ity ratsy be satria misy rivotra be dia ngeza be dia orana be dia andandramana foana andramana foana amezako biso dia amilay izy araty fo